Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana araky ny hitantsika amin'ny sary izao dia nisy ny orana tany amin'ny tapany atsimo Madagasikara noho ny fandalohan'ilay rindraona ary manome vana ny tsy fahamarina toerana misy amin'ny habakabaka ihany koa zay ho an'ny faritra sasany indrindra ho an'ny avoatany atao anatin'ny telo andro saika hitantaratra hatrany zay ny maripana dia midina aloha ny maripana indrindra ho an'ny avoatany satria dia mitombanana mikisaka manatona ny morotsiraka atsimo antsinanana ary mety hipakatra any amin'ny avoatany ny raona miaraka amin'io rindraona io mandritry ny tontolon'ny andro zany vokatrizay dia ambany aloha zany ny maripanantsika amin'ny akabeny saika manerana ny avoatany sy ny tapany atsimo Madagasikara iny mahazovana ihany koa moa ny atsiokatsimo raha ho an'ny tapany atsimo andrefana manomboka ny rapitso anoany toy izao ny toetrany androntsika ho an'ny rapitso izay dia misy hatrany ny raona zay mety arahina herika na orana manifo ho an'ny tany andrefany Madagasikara iny vao maraina be zay ary misy ihany koa na mitoy ny orana ho an'ny faritra atsimo antsinanana ny any amin'ny faritra ivadivavy sy fitovinany torak'izay ny faritra Iorombe sy ny faritra Mahatsiatra ambony mety ahitana tandrivindraona ihany koa ny faritra Sava sy ny Ambatsoa ary manodidina ny Iosbe ny aminy kosa dia mandraona vitsy na mandraona misotoko ny andro raha ny rapitsotolakandro mbola mitoy hatrany izay orana izay miendrika tandrivindraona na faritra sasany ho an'ny avoatany faritra Melaky ny amin'ny tapany avaratra amin'ny faritra Menabe ary koa ny morotsiraka atsimo antsinanany Madagasikara na ny faritra iray manontolo any amin'ny tapany atsimo antsinanany Nosy misy ihany koa ny tandrivindraona manakaiky ny distrika Nambanja ho an'ny ambiny kosa dia maina na mety hisy ny raona mandalo indraindray amin'izany ny maripana vinavina dia manodidina ny 8 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary tafidina hatramin'ny 9 degré celsius kosa ho an'ny faritra Nosy ary 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ho an'ny tapany atsimo andrefana torak'izay koa ny morotsiraka avoan'ny atsinanany Madagasikara iny ho an'ny tapany avaratra andrefana kosa indray dia 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny alatsinainy mbola hitantaratra hatrany ny orana indrindra ho an'ny tapakandro ariva any amin'ny faritra atsinanany Madagasikara no tena ahitana an'izay sy ny avoatany ihany koa indrindra ny ilany andrefan'ny faritra vakinakaratra itasy sy ny any amin'ny faritry Bongolava mety miaina an'izay ihany koa aloha zany ho an'ny faritra Nalamanga ho an'ny ilany atsinanana zay ary ny faritra Alaotra Mangoro voakasika ihany koa ny any amin'ny faritra atsinanana sy vadivavy ary fitovinany ny any amin'ny faritra Sofia sy Diana ihany koa dia mety ahitana tandrivindraona amin'izay androny alatsinainy izay miverina maina kosa ny andro ho an'ny tapany atsimony Nosy iny ny maripana vinavina amin'izay androny alatsinainy izay eo amin'ny 20 degré celsius eo an'ny avoatany ary misy afiakarina tsikelikely kosa izay ho an'ny tapany atsimony Nosy ny any amin'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara iny mahatratratra any amin'ny 4 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara amaranantsika ny fandaharana ary ho an'ny talata kosa indray mbola mitoy hatrany ny orana izay miendrika tandrivindraona hatrany indraindray ary voakasika an'izay ho an'ny faritra Nalamanga ny ilany antsinanany faritra Monomania Mahatsiatra ambony mitoy ihany koa ny orana ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny faritra vadivavy fitovinany sy atsimo antsinanana ary ny distrikany Taolana ary mety ahitana an'izay ihany koa ho an'ny faritry Bongolava sy ny any amin'ny faritry Betsiboka ny any amin'ny tany faritry Melaky sy ny faritry Boeny ary ny faritry Sofia sy Diana ny ambiny kosa dia maina aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay androny talata izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo ny maripana ho an'ny avoatany ary tsy dia miova firy kosa izay ho an'ny tapany atsimony Madagasikara iny 17 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny morotsiraka avoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanana mety ho tafiakatra hatramin'ny 15 degré celsius zany ho an'ny morotsiraka na ny tany andrefan'ny Madagasikara iny izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary raha pisitray fotoana manaraka veloma